fa tonga namangy ilay piasan'ny commune Antananarivo renivohitra izay namony ainy vokatry ny loza-pifamoivozana ny ben'ny tanàna mivady no porofon'ny ben'ny tanàna teto fa mitovy avokoa ny piasa rehetra eo anivon'ny commune ary nisy ihany koa ny fandraisana andraikitra sy fepetra manoloana ny zava-nitrangana namozana ain'olona tahaka izao. Tonga nitsapalaelan'ny fianakavian'ny tompokolahy Andriana Solalain Jean ilay piasan'ny commune Antananarivo namony ainy rehefa nisy nandona tamin'ny moto teny afonenany eny Ambohimindasy sy Ambodrapeto Atsimondrano ny ben'ny tanàna Ramatoa Ravalomanina Lalao sy ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanina Marika. Tsy hipetrapotsy ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ny erisetra niatra tamin'ity hipiasa ao aminy tahaka ny fidaroana ihany koa ny piasa ray mpanara-mason'ny parkina teny Ambojatovo ny 20 volana jona lasa teo. Ny Maria amin'ny ben'ny tanàna mivady fa mitovy avokoa ireo piasa rehetra ao anivon'ny CUA fa tsy misy saranga manasaraka azy ireo. Raha tsy ivina dia niara-ny erisetra ny alatsinainy lasa teo ho tokony tamin'ny 7 ora maraina teo am-panatanterahana ny asany izay fanadiovana tanàna teo akaiky masivo vahiny etsy Ambatomena ity piasa ity. Fantatra araka ny fanadihadiana natao fa piasan'ny orinasa tsy miakina iray nandona azy tamin'ny moto teny an-dalana. Tsy nirarahina mihitsy sy nanjoty niara-ambony ity fa ny hopitaly ny tsaboana azy indray no nampandreny CUA efa ho adiny 9 taty aoriana. Voasivy amin'ny 30 taona tompokolahy Andriana Solalain Jean ary namela manano tena sy Kambody 3.